Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny toerana fanaovana fanatanjahantena izany satria dia notokanana tetsy amin'ny fokontany 67 hektara ny fanaovana fanatanjahantena vokatry ny fiara-miasa ny tanora ny fokontany sy ny komina Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny maso ivo frantsay eto Antananarivo izao natao dia ho fampiroboroboana ny fanatanjahantena eny fotony ho an'ireo tanora mba tsy hiviliana izy ireo any amin'ny zavatra hafa. Nahazo kianja fanaovana fanatanjahantena ny tanora etsy amin'ny fokontany 17 hektara atsimo. Fiara-miasa teo amin'ny tentoto izany hoe ny tanora eo anivon'ny fokontany mivondrona amin'ny fikambanana AJS, ny commune Antananarivo renivohitra ary ny masovo frantsay. Nandritra ny fandraisam-pitenena nataony ny filohan'ny fokontany Bruno Gaëtan Randrenasolo dia nisaotra ny fandraisana andraikitr'ireo tanora eo amin'ny fokontany izay angadina nanana sy viana hitany izao fotodrafitrasa izao ary ihany koa ireo mpiara-miombonatoka. Koa ankehitriny totosa izy marina fa hoe tsy dia nandalo tany amin'ny fokontany ny fanaovana azy fa reo misy association ny tanora ny mpikambana amin'ny tanora eo nanao azy dia karakara ny taratasy ity kianja ity dia tsy ho an'ny tanora ny 60 hektara secteur 2 irery marina fa eto amin'ny secteur 2 misy azy ho an'ny tanora ny 60 hektara atsimo ray manontolo faritra voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy noho izany kianja tsy miaron-jafy zany ity kianja ity fa ny fitantanana azy dia ao amin'ny AJS no tantana azy. Anatanterahana tanteraka ny solidalina mipetraka reo io hoe firaisankina sy fahendrena ary fandrosoana io. Tonga nanatrika izao lanonana fitokanana izao moa ny masovon'ny Frantsa eto Madagasikara Ramatoa Neny Volan sy ireo mpiara-miasa aminy, teo ihany koa ny talen kabinetra ny komina Antananarivo sy ireo mpiara-miasa ny ben'ny tanàna Ira Gasy nafanainy nitarika Rakoto Fra Junior no nanafana ny lanonana. Dia iny fanadidiny ihany koa tompokilasy tompokovavy no ametrahako ny veloma ho mandra-pioana ho amin'ny herin'ny an'io toy izao indray. Isaorana betsaka tsika tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana nantotosa ny fandarana teo ny namana Andritina Patrika nandrindra ny sary io ihany koa ny namana Bosco Rasolo Menjanary izay napita ny sary tany tokantranotsika hitany ka dia izay ary no masaka azy naroso fa dia manome fotoananao indray ho amin'ny herin'ny toy izao. Veloma tompoko.